Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Tonga amin'ny ora ifanomezantsika ao anatin'ny fandarana oaisitsika eto amin'ny Alliance 92 miaraka amintsika eto ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Priscar, miarabako zany amin'ireo mpiaintsika sy mihaino amin'izao fotoana izao eto amin'ity radio Alliance 92 ity. Asa Frank Ramarson na ny lohaten'ny fandaharantsika oaisitsika ny vomaika ohatrany hoe manalavitra ve an'ilay vahaolana misy eto amin'ny firenena zao andray mivondrona afrikana dinika de tafiditra ve tsika sa tsy tafiditra ary eo ihany koa kanefa mpanao politika antsika de samy miteny de samy miteny zay tia miteneniny eo daholo veriny vahoaka. Tena marina hoe lohateny oaisitsika satria raha ny lohateny raha nyreo ataontsika hoe resaka riatsero de misary vovorany ny saim-bahoaka satria miandrandra izy vahaolana aingana de aingana satria fa latsaka lalina de lalitsika ary latsaka katerina mihitsy ny firenena amin'izao krizy zao de hita fa lava reny tsy mety tapitra zao. Ny zava-misy de ny hoe ahoana marina ny hevitsika malagasy amin'izao hoe krizy zao tena miverina amintsika ve amin'ny laoniny ve no atao hoe kolotsaina ny resaka hoe etika kotra amin'ny politika ary surtout zany amin'ny resaky ny zareo vahiny hoe tena tsisy repératsony raha amin'izao fotoana zao le malagasy satria very de very ka zay le fanontaniana hoe oaisitsika zany zao de ny hoe mbola metehitra zany tsika zao amin'izay lazainy Union africaine amin'izay fivoriny zay kianina mihitsy zany amin'izao fotoana zao kiantsika malagasy ary ohatrany adinitsika fa ny krizy nge de isika malagasy namboly azy tamin'ny voalohany ary ny zavatra dadavina manka amin'ny Union africaine aloha de ny hoe fanalana an'ireo ataontsika hoe sazy zay azontsika tamin'ny Union africaine zay tokongama fa nisy fiantraikany be da be tokoa na tonga hatrany amin'ny Union européenne tonga hatrany FMI Banque mondiale dia ny toekaretsika zany no ataontsika hoe no mikatso ary de manana aty amin'ny resaka sosialy zay hitantsika amin'izao fotoana zao no misy fiantraikany ary tokongama fa tokony isaitsaina amin'izay ny mpanao politika fa tsy tokony hoe itsikera le fitsikera manko de hoe nisy zao to amin'ny Mali to amin'ny CST de hoe ny fandalovan'ireo bureau-ny SADC zay nanontaniany CST fanontaniana zavatra mahagaga de ny hoe faly ireo zay mpandalina politika sasany hoe nahazo ny pakena le tonateny SADC tao ary tao hoe nitady varavarany voana mihitsy satria tsy tanozy atao sao de mahamena atatsika mpanao politika malagasy zavatra natao tao isika nge mameotra manko ny sasany zay teo amin'ny anina teo maninonareo no tsy ho nataonareo tany Tunisie tsy ny kontanenareo ny tunisianina nanao an'le hoe fifamindimbiasa toerana na tany Egypte ny tsy azotsika atsaina nge de ny hoe nanisy azy manifestation na tany Tunisie na tany Egypte averiko eto ndray de nisy fanarahana amin'le fandimbiasa toerana arky ny lalam-panorena an zareo zany hoe raha nandositra Ben Ali dia ny prime ministre za Pernasa no nandrain'le fahefana aloha de rehefa hitan'ireo mpahilalana fa hoe tsy mifanaraka tamin'ny lalam-panorenany zareo de nomena an'le hoe iza ny faharoa roinan'ny Ben Ali amin'ny fitondrana de ny filohan'ny intermiram-pirenena de zay no natonga avy eo hoe lasa ny ramato filohan'ny intermiram-pirenena tunisiana ny fitondrana de la avy eo nanendry prime ministre anay izy avy eo ohatry zany tany Egypte hoe lasa ny amato sy ny bomba dia ohatrany takitaky ndaty amintsika ihany nataony hoe nomena an'le conseil supérieur des forces armées le fitondrana zany natao zany le processus fa nomeny conseil supérieur des forces armées sady hoe nanendry kokoa azy prime ministre vaovao le conseil supérieur des forces armées zany hoe tsy nandika
lalam-panorenany fireneny tsirairay. Izy moa zany na de teo azy andriamanitra mahakavalimana nanendry directoire zay tsy tao anaty lalam-panorenana angamba fa miaramila de azo atao anatin'ny institution ihany. E avy eo de ny directoire militaire tany amin'ny siège-ny Kapsaty no nanome fahefana an'andriamanitra Andry Rajoelina zay lehibe nataontsika hoe fihetsiketsehana trimitreusme. Le mpanohatra zay. Zay zany. Zay ny dikany hoe fanonganam-panjakana. De ny hoe le olona directoire militaire azy de tam'izany teo ambany zogana ataontsika hoe miaramila ny Kapsaty zay nentiny Andriamatoa chef d'état-major zao sy Andriamatoa no ela Rakotonandrasana. Tsy azo adino zany zavatra zany. Zay natao hoe coup d'état. Ary zay no adin'ny olona zay teny ton CST nilaza hoe maninona man'interpellation manko ny sadety sao de tsy mahay am'le atao droit international latsika. Sao de hoe sika Hervé no milaza foana ambon'ny sasany amin'ny ataontsika hoe insulaire ozy izy ny teny frantsay atsika de manjary manimba zavatra ny zavatra ohatr'ainga izy de vote meza an'le pailalana ny velany maiza an'le hoe nareo malagasy reto zany de tena raha so ny mifandeha ny tokony nareo ny tonany tany sy ny fanjakana era-tany kary ianao ngy raha mahita hoe tsy ny raisiny Andriamatoa Andry Rajoelina le parlement congrès américain de maray olona ianao miteny amin'ny radio rahavavy hoe zay am mandeha manabatabana any États-Unis hoe makanisy any de hoe aza makany Andriamatoa Obama. Hitanao zany zavatra zany zay le ataontsika hoe mahanimba zavatra eo amin'ny lafin'izao tontolo zao. Ka io nataoko anao priska hoe aiza marina tsika ary totr'izay fiainatsika satria tsy andeha lavitra ary tsy voavavo volan'io. Ka izao nge Frank Lamarson samy manaiky daholo fa ndao iroso amin'ny fifidianana de tonga ndray am'le resaka fifidianana de eo andray tsika de tsy mifakazo. Eo ihany koa le resaka hoe mila miona Marc Ravalomanina sy Rajoelina eo andray de hatramin'ny roviny zao. Io nge priska raha ohatra anao coup d'état ozy nanao anakan'io. Raha ohatra fotsiny tamin'ny voalohany tamin'ny 2009 de tonga de niteny hoe zay zao zany miakatra eto mahana an'le fahefana menan'io de nilaza mazava kosa hoe afaka heritaona raha ela de ela de izy fifidianana de nampiany comité international tsika. Efa mba niteny kosa ngery zareo hoe iroso amin'ny fifidianana. Non fa ta théorie izy vao niteny fa tonga de programme hafa mihitsy natao hoe anao zao anao zatsy anao zavatra ohatr'izao tsy mifanaraka amin'ny eritreritry le comité international satria tsika zany mbola beduika hoe tsika mbola hoe mahay noho ny rehetra de avy eo de zay vao niditra tao anatina processus hoe le dialogue politique aloha tamin'ny 2009 tamin'ny Bruxelles de lasa fiasco araka ny teneny tsy mindrimanto Belgique zao no hitantsika hoe anoy azy tamin'ny 2012 fa tamin'ny voalohany aloha de zay de hoe zavatra naratahana tamin'ny tsika datina fifidiana tsy zany no resahana tany fa andefa film momba ny zavatra zay nitranga tamin'ny mars 2009 ary manome justification am'le fangalana an'le fahefana tozony européenne tsy zany tadavinao de teo le zavatra de avy eo zay vao niditra tamin'le hoe ahoana am'izay nandaminana an'le hoe transition Maputo de tsika mbola eto ka tsika nirosy tamin'le feuille de route nitafatsangana ro androm-panjakana zay ilaina aloha ahafahana mivoaka agny ianao anatin'le crise zao ohatra nefa ny edivana indray le fifidianana inona no tsy maintsy ho tanterahana ka nefa ny ihany koa zareo amin'ny Nations Unies efa nazava tsara ny teniny hoe mety kokoa ho ara-dalàna ny fifidianana zay atao eto raha amin'ny herintaona no atao nefa tsika mbola eo amin'le hoe inona indray no atao mandroso ny eo ihany tsika nandeha tsara zany priskara tamin'ny 2009 11 mois zay nalazain'ny Nations Unies tamin'ny feuille de route raha tamin'ny 2009 anao nahazo an'le 11 mois de efa tapitra ny transition ary izay faharoa ny zavatra mahagaga de zao ohatrany hoe atao fifidianana petatoky fa izy ty matro zany nge ny expert Nations Unies efa zatra de efa nahita zany zavatra tany tamin'ny Côte d'Ivoire tamin'ny RDC zao félicité n'Union européenne zao ny Libyane hoe mahavita fifidianana ary zava-misy zany akaky zay constitution zay misy manko ny sasany ny zavatra tatavina nge de ny hoe sortie de crise de fifidianana aloha ka le sortie de crise de milazaina fa hoe ny présidentielle zay ny etsika raha ny etsika no resahana fekira farany zao de hoe ny législatif ka zay ny manko le man'ny fekira farany législative olona tsy tay anapitra an'le transition
satria raha ohatra fotsiny izy namaky le constitution sy ny volavolay dia ny président ko ny fahefan'ny président mola lehibe ny fahefan'ny législatif azy régime semi-présidentiel ozytsika beaucoup plus présidentiel zany que législatif parlementaire dia dikan'izany fa rehefa ohatra manao fifidiana présidentiel ianao de tapitra le transition fa ohatra ny talohan'le référendum ianao ny teny hoe législative mbola azoazony olona ihany tsy zay mo technique amin'ny science politique zay hoe rehefa ohatra zany navita ianao législatif de io législatif io zany misy parlementaire de manao assemblée constituante de manao constitution de mandeha amizay rehefa raiky to zany le ataontsika sy olona voafidom-bahoaka raiky to zany le ataontsika hoe constitution zay lany io mandeha ny référendum vite zay de manao présidentiel ty zany natao zany le référendum de mbola tady anao législative atao iny tsy maintsy zany président fa nandany an'le constitution carnatolo semi-présidentiel tapitao zany transition raha betito présidentiel fa am'izao fotoana zao de mody manao sary miady sary mietsika le mpitondra fa mbola tsy tahitady an'izany hoe fifaran'ny transition zany hatramin'roviny tsika nanao an'izao tia eto fa mody miady amin'ny agenda électoral tsika de hoe tsy fanary fantatra tsara zao fa amin'ny 13 juillet raha tena tianao mahazo le financement na hoe le 17 millions d'euros satria zay ny fanampian'ny fondrony européenne mahazo fanampina koa tsika ary amin'ny Nations Unies za sura fa tsisy amokan'izany daty na fifidianan'izany de io mody fanjiranira de iteny am'izay ny sasany hoe alors ankary tena législative atao de zao no ataotsika de tsy savatra anaraka zay zao jetiko hoe aitsika marana am'izay zavatra zay satria manao fangalam-pe reto fa tsisy ola de bande forme izao nge Franck Lamarson ireo mpanao politika fantany ny atao niaraky ny teninao ihany ny teny alezy teo fa lay vahoaka aiza ho aizy izy ao anatin'izay arinona daholo reto fitokoana anaty fitokonana eroa tsisy mba rahavahoaka zany reo hoe ny zavatra mahita maso de ny hoe avina ny zavatra io manko nataoko hoe tetika politika avoleta io va ny sasany fa zao hoe hoan'ireo zay nianatra science politique moa de tsy izy mihitsy zany tetika zany mody le fandraisen'ny makino resahany zao test de popularité ho any Andriamatoandrajoelona hoe za zany zao navita récupérer le maquis malaza zany zao sady manome chevalier de l'ordre national tsy maninange zay fa ionao de miresaky fifidiana ataovy législatif zany hitanao tsara misy oziny misy le zao ve zany satria misy fifandraisana mihitsy zany tanafole zany hoe malaza izy navitan'le d'Afrika de izy milaza za mila législative zany le olona zany ao anatin'ny fourré Andriamatoandrajoelona kosa aloha de tsisy zay le mpanao politika zay le mpanao événementiel fa tsy mpanao politique zany le sary mihetsika ny vahiana atao de hitanao tsara ho any conséquence fa misy zava-misy satria na le sénita azy zay niveriny afaka andrafitra le daty de mialangalana satria hoe oka aloha ifampiresahana de hoy ny olona hoe fa inona zany nanendrenan'ny le sénita inona nanarana anazy raha tsy mahalo teny izy tsy afaka mandidy manapaka nefa ny premier ministre de fa ny teny raha niverina avany tsy tsaratsara kokoa ve manaraka ny hevitry ny mpamatsy vola sy ny comité international io manko nge le filazana hoe raiky ame folo volana mila zany tsika fitondra fa fifidiana manara-penitra io nge zany tsika ny tokony jery tsara ny zava-misy ka zao nge kosa ry Franck Lamarson ahoana moa zany ty fampieno ary ty fampita zavatra zay tokony ho fantatra ary ahafahana mandroso miezaka daholo le olona rehetrarehetra fa mpanao politika ihany no mibahana manapaka sy mandidy eto any am'izay tiany hitondrana azy enak zegny le tokony ny feuille de route azy de lasa confiscation an'le ataotsika hoe hevitry ny vahoaka natao mpanao politika nefa ny tsarahany akory le ataotsika le anatin'ny feuille de route le hoe ny sénita sy ny expert Nations Unies manapaka tsy mandidy am'le hoe daty fifidianana mbola misy mitady tsabaka aino anatiny io mpanao politika mitady tsabaka anatiny izy de manantanteraka ny CST sy CT na tsy légitime mazy izy hoe nitendrena ny lalàna rehetra zay mifeh mikasika an'izay ampitomombana ny titete jamity ty de ahoany ro grefy reo zao de io zao zany mahatsara ataotsika hoe manontany tamin'ireo olona zay mpitondra amin'ny sivy sy roa arivo hoe nitadaviny vahoaka nge de fanovana ny fanovana zany de ny hoe eo tsy hoe matona onga n'Andriamatoa Marc Ravalomanana de nitady fanovana ny vahoaka
tsy legitime atsony zany ho an'ny sasany. Ina nangatahany tamin'izany tsy fanatsarana amin'ny fiainam-bahoaka, tsy hoe mahamahazo asa dolo ny olona rehetra, tsy hoe ajanony ty resaka hoe faneriterena ara-démocratique, ny liberté d'expression, ny fahalalana ara-économique, tsy hoe ny amboarina dolo zany, ny karaha mampiasa mpanjakana etsetra, tsisy an'izany amin'izao fotoana izao. Ary dia avy eo ny zavatra mahaloza azy ho an'ireo izay mahita, maninona hono zao vao mangataka ny zavatra zany izy zavatra nangatahany zany tamin'ilay any fanovana dia mamaly ny fanjakana ny valala-tsatana tsatolo-jaza azay faharoany dia ny hoe rehefa ny 4e république zany natao inonge zany raha ohatra fotoana antitezamity raha netiny marina tokony nanomboka les chantiers réforme tao amin'ny administration grandisseur zany vita nge manao zany zao fa raingy zao le olona misolutionner les revendications politique dia nataony mitanina le zavatra maramila nomena avantage be kokoa noretraretra de jonge zay mahatonga le grève dia anao ve mieritseritra fa hoe nadozy ianao hoe mihetsika an'izany ny maki mamily 60 millions d'ariary ianao izy anao mahainao zany ma nefa anao hoe tsy mangataka ny paramedy mangataka hoe mba aloavo ny bourse mety avy any aminy ny Franck Ramarson fa izy moa ny vola moana an'iny tsy maintsy misy nge lalàna maty finance sary de hoe maka vola amin'ny trésor de manome baiko de zay sao de zay mahatonga an'le hoe tsisy vola tsony fanjakana tsy zany hoe afaka maka vola zay tiany ny fotoana amin'izao fotoana izao tsy misy contrôle tsisy respect ozy ny olona tsy manaraka natao orthodoxie financière tsy manaraka les règles budgétaires zany izao ny tokony ataontsika hoe fanazavana meny reo tompotompona ndraiky amin'ny tsy mitatam-bola mpanjakana amin'izao fotoana izao satria mitaraina koa ro ministère tsy afa-miasa mitaraina be mihitsy satria betsaka zany ro zay asa zao tokony atao tsy vita ary ngamba isany koa source grève zao source voalohany aloha de hoe tsy nisy mihitsy zany finiavana anao fanovana fa nisy kosa finiavana anao kolikoly sy anao trafika sy anao zay ataontsika ameny ny posy ny mpitondra de io ny misy betsaka ny olona tena manankarembe ary betsaka hoe ny olona koa zany mahantra de tsy misy anelanelany tsony klasy moyenne de mironona nzay ny asan-dalo na aty andrenivohitra na ny mbanivohitra de hitatsika zao io ny fandehany io zany grève lafariny no ataontsika hoe conséquence ka nyraisina farany zao hoe mandeha ny réquisition ataony réquisition zany mba ahafahan'ny fanjakana miodina zany am'ireo sehatra zay sisany zava-bitany ka fa hitondra inony zay fa réquisition zany vao mainky zany mampirongatra amin'ireo pitokony ary tsy ampandehany raha-mpanjakana zany ary ny zava-misy oa ny tokony hititsy anatin'ny réalité ny mpitondra hoe tokony angamba mahatsiaro teny tsy resaka politika moa resantsika to izy tokony atsara tena aloha fitondrana Andriamatoany Rajoelina mba hanipoka aloha zay nge mahatsara taony ary zay mba tsara io iresahany sy ara-valomahana miaraka misitaka amin'ny titetezamity ka ao ny teny hoe aloha mihitsy lory zareo samy miditra aloha de hita eo izy zany mafika io ndray resaka hafandrao satria misy olona matahotra eto Antananarivo so very ny fitondrana amin'ny olona zay avy eto afovoantany dia alohan'ny zany maprisika an'izay mba sao de la verikatsy politika koa sao de verina Antananarivo le rapitso avakapitso ngatananarivo mo ka zay tsinona nisy zao namoka tamin'ny rosorarivo ka de zay nataoko hoe misy zany karazana bourgeoisie eto zay zany zao ny asany mamerina ataontsika hoe zay fitondrany zay hoe sao de verina ny privilège-tsika de alohantsika miaraka na de anatin'ny ratsy azy zay nataoko hoe zay ny tokony jerena mametraka mandram-piona aminareo izay Franck Ramarson sy presque rahakotonalala ao anatin'ny fandarana oaisitsika veloma to soatra tompo oaisika fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina